Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Letraka ny fiangonana rehetra. Ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy ny fiadanana avy amin'ny Kristy Jesosy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina hitoetra sy mitombo ao anatinareo. Isika FPMA dia ao anatin'ny fotoana fanehoana ny asan'ny fiangonana sy fanamasinana ny fiainana. Ny loha hevitra ivanginantsika zao fotoam-pivavahana zao dia vidiny hoe amasin'ny tompo isika iombona sy hamaky ny soratra masina ary haharitra koa mahavokatsoa ny finoatsika. Andriamanitra Ray dia nitiantsika ao amin'ny Jesosy Kristy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ary ankehitriny an'ilay zao dia mbola manao izany izy ary miantso antsika koa mitsangana ry havana hamaly ny andron'Andriamanitsika amin'ny Salamo faraka ambin'ny 10. Firana fiakarana manonto ny masika ny tendrombohitra avy aiza ny famonjena azy. Ny famonjena azy avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba velany amin'ny zozo any ny tongotrao, tsy mirendrehana ny mpiaranao. Indro tsy matorina rendrehana ny mpiaran'ny Israely. Jehovah no mpiaranao, Jehovah no fialofanao eo amin'ny akavananao. Ny masoandro tsy mba milanao no ny andro, na ny volana no ny alina. Jehovah iaranao amin'ny ratsy rehetra, eny miaro ny fanahinao izy. Jehovah no iaranao na mivoaka ny namiditra tamin'izao tao mandrakizay. Ary tambatsika ihany ny fony saina ny fanahitsika ny atsika isaotra n'Andriamanitra sy n'Andriamanitra mialany hira fahatelo. Oh
tianay dia tianay ianao koa tonga manantona anay amin'ny endrika maro. Miantso anay amin'ny teninao ianao ary voataona ny fanahinao izay koa indreto amin'ny alanjanako Jesosy miona aminao. Nanaovanao famonjena izay ka mihira ho anao, omenao fitahiam-be izay koa misaotanao be vahazovavana. Andriamanitra ray, piaro anay ianao, fitiavana sy fiainana ianao koa mampiadana anay, nefa mbola anokananao fotoana indray izahay hiainona ny teninao izay teny fahamarinana manamasina anay sy mampandroso ny fiangonanao nomenao anay. Midera ary manaja anao sy manetsy tena izahay ary manaiky anao hamola volanay amin'izao fotoana hiaonantsika izao. Amen. Petaka ny fiangonana. Ry havana dia ao anaty an'Andriamanitra dia aoka isika mety tena hiaiky ny endrika vitatsika ary angataka ihany koa ny fanaman'Andriamanitra izany endrika izany. Ny amin'lohantsika izany dia mihira 7:3. Tompo momba na isan'andro ianao, manatona na isan'andro ianao, nefa miaiky aminao izay fa misy fotoana sy fisainana andavanay izany, satria mamely fantatra anay ny mpiapanganay izay mpamitaka mahay koa mankato feo afaka ohatran'ny anao izay ary lavinay ianao. Eny meloka aminao izay ary tsy manana hery sy faharetam-po. Mampitambatra anay ianao nefa miaiky aminao izay fa mifampiapanga sy mifanindringana izay noho ny sainay sy ny fonay sy ny herinay sy ny fanahinay izay tsy miankina aminao izay piaro anay koa manalavitra anao izay ary tsy manana fiadanana izay. Maniry izay miezaka izay ny hianao izay tsara apetraka ao aminay, nefa mibaboka aminao izay fa noho ny ratsy ao anatinay dia tsy izay tsara sitraka ao no ataonay fa izay ratsy. Resy izay arofotsy ho very izay anjara asa ataonay. Na metrahanao asa izay nefa mifandrombaka anao izany samy rery fa tsy miombona miaraka miasa, koa mihilangilana ny fiombonanay, mihilangilana ny fiangonanay, nefa tompo arofotsy ho very izay anjaranay. Meloka izay ary mitalao aminao manao hoe mamindra fo aminay ny Andriamanitra tompo. Ry Andriamanitra tompo,
nandoalika teo anatryan'Andriamanitra isika nefa mialantsika izy dia aoka isika ity. Sahy niaiky tamin'ny iray ny eloka vitatsika isika ary nangataka tamin'ny iray famelana izany. Saingy noho ny fanahy masina mifona ao atsika amin'ny fitaranana tsy azo tononona sy noho Jesosy Kristy mitoetra kavanana iray mifona ao atsika dia miteny amintsika ny iray teny voarakitra ao amin'ny boky Isaia 40:10 miteny amintsika iray manao: ny fiadanana no hataoko fanapahana anao ary ny fahamarinana no mpampiasanao. Noho izany tenin'Andriamanitra izany dia ambarako aminareo fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Nomen'Andriamanitra famindrapo isika nefa tiany dia tiany fantatra irango eo amin'izao tontolo izao nefa avany atokany tsy toy amin'izao tontolo izao. Eny amasininy koa omeny sitrapony tiany akatoavitsika sy tondratsika ny fiainantsika. Ny sitrapon'Andriamanitra omenantsika dia voarakitra amin'ny epistily ho an'ny Hebreo 10:20 manao hoe: aoka isika ifampidinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hira fanampiny fa 4:30 voalohany sy fahatelo. Cantique additionnel 34 première 3e strophe. Voninahitra amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra.
amasin'ny tompo isika iombona sy amaky ny soratra masina ary haharitra koa mahavokatsoa izintsika. Hira 9:20 ary mandroso tena ton'Andriamanitra manokana hanao valaka fangatahana sy hamaky ny soratra masina. Amin'izao fotoan'izao dia mangataka indrindra mbola ampitoetra mahery aty anatinay tsirairay avy ny asan'ny fanahinao masina. Amasino ny mpanomponao na ireo izay mitendrenao hamaky ny teny na ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao tompo. Amasino ny vavany mba tsy laza afa-tsy izay sitrakao hotoriana androany. Izay vahoakanao kosa tompo dia mba tsy hare feo hafa fa tsy ny feonao, mba tsy herikerika ny sainay, mba hifantoka tanteraka. Ka dia hiasa mahery aty anatinay tompo ny teninao mba hatondra izao fotoan'izao tsy ho fatiantokanao ho fombafomba fotsiny tompo fa tena andraisanay aim-pana vaovao ary anavozanay indray ny fanoloranay tena ho anao hanompo anao ary anao ny sitraponao. Enina dia tena hamaky vaky ty herinandro vaovao ty fotsiny aza tompo dia izany teninao zany anakeraka anatinay hitombonay tsara amin'ny fahalalànanao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sy mpanefany fiainanay mangatahana izany. Sotra Jesosy. Amen. Sakafo ny baibolinareo havana iteny izay vakitsika androany hitantsika eo amin'ny Exodosy 7:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 17:10. Exodosy 7:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 17:10. Rehefa vakitsika izany havana dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidimy, dia hoy Mosesy tamin'i Joshua: "Hifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka no miadia amin'ny Amalekita. Raha pisy dia jiao ao tapon'ny avonao ka hitana ny tenin'Andriamanitra, eto an-tanako." Ary Joshua dia nanao araka izay efa nolazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy. Ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra tao amin'ny tapon'ny avona. Ary raha nasandratra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidi ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia nakavato izy roalahy ka nataony tao ambanin'i Mosesy hipetrahana. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy lidy intsony ny tanany mandrapahafatin'ny masoandro. Ary Joshua dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny elatsaratra. Amen. Mbola hotoisantsika ny famakena ny soratra masina dia ny epistily faharoa ho an'ny Timoty 4:7 ary hotoisantsika amin'ny 4 ka hatramin'ny 2.
epistily faharoa any Timoty toko 4:7-20 ka hatramin'ny farany, ary mitohy ao amin'ny toko 4:1 ka hatramin'ny 2. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra mianaranao sy nampinoana anao, satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vao zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina, izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresehn-dahatra, ho fantiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, izay tsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakana no ananarako anao mafy, mitoria ny teny, mazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandresea lahatra, mamporosia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ataontsika ny hira sy 250 Zany dia hitantsika ao amin'ny Luka 9:20 ka vakina ny 9 hatramin'ny 9. Luka 9:20 hatramin'ny 9. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, dia nanao hoe misy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra, namena mahasonina, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany, izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeorarina eo amin'ilay manana ady amiko, ary tsy nanaiky izy aloha. Fa rehefa afaka izany dia nanao anan-kapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena mahasonina, mba omeko rariny any mpitondra teny io, fa manahirana izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka hampahasosotra ahy. Ary ny tompo enoy izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, fa Andriamanitra tsy amin'ny rariny olona ny olomovidiny fa izay niterana amin'ny andro aman'alina, ary moa taredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Hira 7:19
Andine Fayevet. Cantique 267, 4e strophe. Chers enfants, école de dimanche, chers enfants, un vendredi soir, après la réunion à la synagogue, nos amis juifs, Simon et son frère André, avec leur sœur Myriam, ils ont trouvé une valise laissée à côté d'un arrêt de bus. Ils ont eu peur que c'est une valise pleine de bombes. Après une vive discussion, la sœur Myriam a dit « Ouvrons la valise ». Et Simon et André ont exécuté. Surprise! La valise était pleine de billets de banque, de coupures de 500 €. Flûte, mince. Les Juifs pieux n'ont pas le droit de toucher de l'argent du début jusqu'à la fin du Shabbat, du vendredi soir au samedi soir. Ils respectent les consignes de la Bible depuis leur enfance. Mais nos amis juifs, avec leur intelligence, avaient une pensée. Croire, entendre et persévérer. Croire, attendre et persévérer pour pouvoir avoir la valise pleine des billets de 500 €. Jusqu'au samedi soir. Les premiers jours arrivent. Ils se lèvent et prennent la valise pleine de billets de 500 €. Chers enfants, c'est une histoire banale, très banale, mais elle nous apprend que les trois amis ils ont fait d'abord quelque chose ensemble, en communion. Cette histoire nous apprend aussi qu'ils ont la foi. Et leur foi leur pousse à attendre jusqu'à la fin du Shabbat, afin qu'ils ont le droit de toucher de l'argent. Leur foi leur permet d'espérer qu'il aura ce qu'il n'aura pas pu avoir. Oui, cher enfant, Jésus nous dit, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai dit, oui. Même si votre foi est petite, nous avons entendu ça récemment, même si votre foi est petite, avec cette foi, vous pouvez faire quelque chose d'incroyable. En communion ensemble, espérer, persévérer, c'est-à-dire la personne qui persévère par sa foi, cette personne aura quelque chose. Oui, avec notre foi, Jésus nous donne quelque chose, il nous sert quelque chose qui surpasse notre intelligence. Dans notre vie,
Jésus nous donne la force de faire ce que nous ne pouvons pas accomplir. Alors, chers enfants, mettons en œuvre votre foi. Avec notre foi, nous sommes plus que vainqueurs. Hira telo amby efapolo sy eninjato andininy voalohany. Cantique 644 verset 4. Izay maharitra vadin'andrena, izay tsy maharitra vadiny totokely hoy ny fitenin'ny malagasy. Na malagasy ary isika dia kristianina, fiombonan'ny olona masina, fiangonana masina, ary ny fiangonana dia tsy vadin'andrena fa vadin'i Kristy, ary ny fiombonan'ny olona masina dia zanak'Andriamanitra ray. Ny nanamasinana antsika dia ny miaraka, miray, ny mitambatra, hitory ny filazantsara amin'ny fiainantsika rehetra eo amin'ny fifanarairasantsika amin'izao tontolo izao izay anirahana antsika. Eo amin'ny fiainantsika na ny atokantrano, na ny ampiasana, na ato am-piangonana dia efa nampisatoan'Andriamanitra voninahitra isika. Nefa betsaka ny fahavalo mitady handavo atsika. Misy ny fahavalo tsy hita maso hoy isika hoe eny amin'ny rivotra, na koa amin'ny teny toy ny langa, ny ozina sy ny fifanenjiana sy ny fankahalana. Ary misy koa ny hita maso toy ny ady, ny von'olona, ny alatra, ny osoka, izay mitady handavo, mitady andringana, eny mitady andevona antsika kristianina. Eny koa ry havana, misy ny ratsy avy any ivelany, fa misy koa ny ratsy ao anatintsika mitapify tsy tokony hitoetra fa mangalatra toerana ao anatintsika sy eto amin'ny fiangonantsika. Ary misy ady ataontsika amin'izany, ady tsy misy indrafo, mitazona ny satroky na hiditra izay efa nampisiratoan'Andriamanitra ray atsika, ary mandresy ny fahavalo. Ny fitaovana entina miady na dia antsika azy dia tsy atsika tanteraka fa avy amin'Andriamanitra, fanomezan'Andriamanitra omeny atsika. Ary maro izy ireny fa telo ihany no ambarako anireto izao. Voalohany, ny fiangonana. Manana tokosiantoka isika fa miombona amintsika hatrany Andriamanitra, nefa tsapatsika fa maro ny mpampisaraka, manimba, mandavo, eny mandevona atsika, ary amin'izany dia tsy asaina mandeha irery isika, fa asaina miaradi, mitambatra amin'ray, miaramila koa hatona hatrany ifanoana. Raha ny atokantrano dia misy ny lohan'ny fiangonana, lohan'ny fianakaviana atokantrano, na lehilahy io na vehivavy dia misy loham-pianakaviana, ary izy no manome toromarika koa arahana sy akatoavana izay teniny. Ary amin'izany ny zava-dehibe dia ny firaisana, ny fiarahan'ny fianakaviana. Toy izany koa eto amin'ny fiangonantsika,
misy ireo olona manolo tena sy noeky atsika fa hitarika atsika hanompo atsika eo ny mpitandrony eto ny fiangonatsika ekomboko mity manome toromarika izy ireny ho arahantsika ary ny mafonja dia ny fitambarana ny fiarahany mpitarika sy ny taritona tsy mifaninana izay mahatonga fanambanina na fanambanina ny hafa fa mifarimbona toy ny mitoto vary ka miaraka manamaivika sy miaraka mamotsy sainy riavana fa raha noafahana noesorina noavotana niala tany amin'ny tany fanandevozana izay mariky ny fahafatesana ny Hebreo ary nampidirina mahamaim-pona tao amin'ny tany tondra ny donony sy tately izay mariky ny fitsanganana amin'ny tena maty dia nifanehitra tamin'ny fahavary nifanehitra tamin'ny Amalekita dia hoy isika hoe mila voatiavy Andriamanitra fa tiano niala tamin'ny loza dia zao loza indray no atrehana sanatria ary ny vaovao mahafaly ampitainy ny soratra masina antsika dia fikiniko hoe resitsika ny fahavalo rehefa mitambatra isika samysika ary koa isika samysika miombona amin'Andriamanitra resy ny Hebreo ny fahavalo rehefa miombona Mosesy Josoary ny vahoaka ary izy ireo dia miombona amin'Andriamanitra mahatoky antsika koa Andriamanitra mahatoky antsika fa resitsika ny fahavalo rehefa mitambatra isika mpiara-miambina tsy adidy ny mpitandrina samy irery tsy adidy ny komity samy irery tsy adidy nareo mpiangona samy irery na sika siambona samy irery fa adiditsika rehetra izay nampiraisina izay nakambana izay natambatry ny ray mahamaim-pona satria zany antifony isika ary na enina toerana nisy anao sy andraikitra saminao atam-piangonana dia tomponantoka ianao ary noho izany isika rehetra dia mifampidinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara izay ataontsika metika maro samihafa omen'Andriamanitra fanampiana ihany koa tsika avy aminy dia ny soratra masina eo ny fiombonantsika fa eo koa ny soratra masina amin'izay manoana manampy atsika mahatonga atsika ho mpandresy tsarovy fa voakany amboaka isika dia efa notahin'Andriamanitra efa nivavany ray aman-drenitsika ary kely dia efa notazana tamin'ny soratra masina ary akoatra ny vavaka dia io soratra masina io no fitaovana iray entitsika mitazona ny satroboninahitra sy hoentitsika miady amin'ny fahavalo toa ny Timoty vao kely dia nilona tao amin'ny soratra masina ary io firaiketam-po amin'ny soratra masina io no foazy ny apôstôly azahoany Timoty mandray andraikitra eo amin'ny fiangonana ny soratra masina no fitaovana omenantsika ahafahantsika maharitra manatateraka ny andraikitra sahanina eto anivony fiangonana fahasoavany avy amin'ny tompo no hanomezantsika ny soratra masina saingy ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny teny ambadiky ny soratra no mahavelona ary fahasoavana miampy fahasoavana fa omeny fotoana isika tsy ambiniana fotsiny sy hianarana fotsiny tsy izay fotsiny fa omeny fotoantsika hifampizarana amin'ny fitenitsika olombelona izay misy tetra
ny fampizarana ny tenin'Andriamanitra izay ampitan'ny soratra masina, ary izay fifampizarana ny tenin'Andriamanitra izay mihoatra ny fambianan'ny soratra masina, mihoatra ny fandaniana ny soratra masina, izay fifampizarana ny tenin'Andriamanitra izay dia fifampiresana eo amintsika samyntsika fiangonana sy eo amin'Andriamanitra, koa mahatonga atsika ho mpiara-mandresy. Mifampizara ny teny isika, misy fetra ny tenintsika fa tsy mahalaza ny tenin'Andriamanitra, saingy isika rehetra dia mbola samy nomen'Andriamanitra ny fanahy masina, ary nahoana fitenitsika dia ny fanahy masina no manazava ny teny amintsika araka ny tantarantsika tsiraray avy, ary fahasoavana amin'ny fahasoavana koa mihoatra no mipandresy isika, satria ny fanahy masina tsy manazava amintsika fotsiny ny tenin'Andriamanitra, fa misolo vavantsika amin'ny hafa, manazava amin'ny hafa koa ny tenin'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra fitaovana ihany isika satria zana malalatsy foany, ary ny fitaovana fahatelo omenantsika itazomantsika ny satroky ny lanitra sy aditsika amin'ny fahavalo. Ny fitaovana fahatelo omenantsika asany ampiasantsika dia ny faharetana. Fahasoavana ary havanana fandraisitsika avy amin'Andriamanitra, nefa ny fiainana kristianina dia mandalo fitsapana, ny fiainan'ny fiangonana dia mandalo fisedrana. Tsy karohana mihitsy ny fitsapana sy ny fisedrana, fa rehefa tonga dia atrehina. Mafy mila lovana, mila tsy hozaka, koa manontany tena isika manao hoe aiza Andriamanitra amin'izao fahoriana sy fijaliana izao? Aiza Andriamanitra amin'izao ady izao? Adin'ny mpino indraindray, soa fa indraindray. Adin'ny mpino indraindray ny fifaliana, ny fahasambarana, ny fiadanana izay omen'Andriamanitra ho fitaovana entina manohitra ny ratsy. Nefa na manadino azy amin'ny mpino indraindray, na manadino azy mpino indraindray rehefa tonga ny mangidy, Andriamanitra tsy manadino antsika zanany, fa mitady lalana hatrany hanomezana antsika ny mamy. Matetika tsy tsapan'ny fiangonana izany satria mafy loatra ny rivotra avy any ivelany manozongozina sy mandavo, koa mahatonga fahakiviana sy mahatonga fiemorana, koa tsy mahavitra mifikitra, tsy tafatoetra amin'ny faharetana ny fiangonana miandry sy mandray ny soa omen'Andriamanitra. Betsaka ny ezaka nataonareo ho an'ny fiangonana, ny fandavan-tenanareo sy ny fanoran-tenanareo, manome fotoananareo. Matsapa izany na tsy mipetraka eto fa alavitra, manome fotoananareo, hitako izany. Manome vola ianareo, tsy mitandro asa sairana ianareo, nefa noho ny rivodoza dia miena mpitoerana toy ny fianalitra misy ampiambina, tsy mandrosona amin'isy na amin'ny asarana. Izany tompona andraikitra. Mora ny milaza hoe ny fahavalo avy any ivelany, mora dia mora milaza hoe fahavalo avy any ivelany, nefa antsona isika iaby amin'ny fahavalo, ary misy fanamby dia ny miaina ny faharetana. Saina dinio ilay vehivavy ao amin'ny fanoharana, ao amin'ny toritenin'i Jesosy, ny fiadiny entiny manatona n'ilay mpitsara tsy marina, dia ny faharetana ny kivy, koa manatena fa hilefitra ilay mpitsara tsy marina
ary hanomeny rary. Eketsika sy notsika fa be fahasoavana amintsika Andriamanitra. Nefa eo anatrehany zavatra manahirana dia mitenytsika hoe nahoana Andriamanitra no mamelatsika hijaly, hokivy, hamoifo. Nahoana Andriamanitra no mamelatsika hiharany tsirariny. Azo adika ho asan'ny devolim-pampisaraka izany. Azo adika ho asan'ny mpiapanga mpanoratsy zany hoe Satana. Matetika ry havana ny ratsy dia mampiasa ny olona izay eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra ho fitaovana anaovana ny ratsy. Matetika ny ratsy dia tsika samitsika ihany no akitiny ato am-piangonana. Eny havana ny fanarahantsika ny Kristy Jesosy ray izay. Ny fakatoavantsika n'Andriamanitra ray dia mandalo fankapana azy. Nefa Andriamanitra na dia mampiasa ny fakapana azy toy nataony tamin'ny Abrahama zay ray ny finoana. Nefa Andriamanitra na dia mampiasa ny fakapana azy dia tsy mitondra antsika zanany ho ao amin'ny fakapana azy, tsy mampiditra antsika zanany ho ao amin'ny fakapana azy, fa manafaka atsika amin'ny ratsy. Koa ny hitaritana atsika dia ny aharitra, ikivy, ahatoky hiantehitra amin'ny fitondran'Andriamanitra. Matetika tsy hitantsika hoeno eo ny fahasoavana omen'Andriamanitra atsika, satria misy fotoana izay Andriamanitra tiatsika hifanahaka amin'ny eritreretintsika ihany no hatsangatsika ohatra tsika. Eny tadiavintsika fatorana tsy dina hifanahaka amin'izay iritsika sy tadiavintsika Andriamanitra. Nefa tsarovy ry havana fa Andriamanitra dia miseho amintsika tsy tapaka. Andriamanitra dia manakona atsika tsy tapaka isanandro isanandro. Ary amin'ny namanao eo akaikinao io Andriamanitra no miseho aminao, satria namanao eo akaikinao io dia endrika Andriamanitra. Andriamanitra dia miseho amintsika tsy tapaka isanandro. Ary amin'ny namanao io Andriamanitra no miteny aminao, satria namanao io dia zanak'Andriamanitra hitoerany fanahy masina. Ary zany dia mitaky fifaneraserana eo amintsika samy itsika ato am-piangonana amin'izao fotoana ankehitriny eto izao. Mifampiresaka, mifampiaino sy mifampiteny, koa mifampahery, tsy mifanozona fa mifampitsodrana. Fa ry fiangonana hafa, tsy ny fahavalo no tompony teny farany fa Andriamanitra fiainana. Mandroso ny fiangonantsika na misy na amin'ny hatsarana fa saingy fiangonantsika eto. Torozy ny resahako zao fa saingy betsaka miembotra, tsy tonga miaraka mivavaka amintsika, ary betsaka no mangatsika sy malaina tsy miasa. Nefa asaina isika, natokana isika, no avana isika, eny no amasinina isika hitarika ireny namantsika ireny. Dia menatra isika satria mahatsapa fa misy tsy mety ao anatintsika, koa isika indray ve no hitarika olona araka ny teny filamatry ny FPM manao hoe fiombonana misiona mizara fiainana be da be ho fanasitranana tontolo izao. Dia hotsika hoe zaro mbola miana fiainana ve dia zandray no mizara fiainana, zaro mbola sitranana ve dia zandray no anasisana. Tsy ariavana fa eo ampanaovana izany asa zany tsika dia mbola ampitombon'Andriamanitra. Amin'izao herinao sy fiainanao zao ianao no natokan'Andriamanitra namasininy hizara ny tenin'Andriamanitra ho an'ny namanao mpiara-miangona aminao. Nefa tsy afaka tonga eto no miantony maro samihafa. Ary miaotra koa ny olona izay hitoritsika amin'ny teny
satria misaina hoe ary lavabe io molona io ary ny tena ambadika eo izy eza koa mbo mitady io fa ny ataona izy tsy hitany marina izany ravana araha ny tena antsika fotsiny no jerentsika marina dia marina izany fa saingy taritina isika taritin'ireo ray aman-drentsika teolotika taritin'ny apôstôly taritin'i jesosy taritina isika ary fanahy lehibe andingana izany koa misy fanamboatsika mila mijery isika izay fanamy mila mijery ny fitondran'Andriamanitra atsika isika mila mijery ny fitiavan'Andriamanitra atsika isika mila mijery ny fandraisana sy ny fanatonan'Andriamanitra isika na tsy azo raisina asika amin'ny ataontsika mila isika mijery ny fiaonan'Andriamanitra amintsika ary izay no zava-dehibe amintsika Andriamanitra amin'ity Jesosy tonga miona amintsika izay fianana izay no atao hoe finoana finoana efa nampitaina tamin'ny toroteny ary efa napetraky ny fanahy masina ao anatsika tsirairay avy ary izay finoana izay no tian'i Jesosy izy hiainy atsika koa mahatonga azy manontany hoe raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambony tany va izy ny fiangonanavana mahatoky afo fa no isika manaiky ampitambariny ray sy no isika manaiky ampombony fanahy masina dia hahita finoana izy mahatoky aho fa no isika fatra-pamaky ny soratra masina sy mifampizara amin'ny tenin'Andriamanitra dia hahita finoana izy mahatoky aho fa no isika maharitra miresaka amin'Andriamanitra maharitra miaina an'Andriamanitra sy maharitra miteny amin'Andriamanitra izany hoe maharitra mivavaka miandry sy mandray mifaraka an'Andriamanitra mahatoky aho fa hahita finoana izy ary noho izany finoana izany na enina rivotra mitsoka mandraona ny fiombonatsika ary na enina fifaliana izay matetika anadinotsika koa an'Andriamanitra noho izay finoana izay dia mihoatra noho ny mpandresy isika mihoatra noho ny mpandresy isika satria entitsika maharitra mandray ny fahasoavan'Andriamanitra izay omenantsika manompoana fitafika isan'andro dia ny finoatsika ary entitsika mandresy izao tontolo izao dia ny finoatsika amen. Yavana Andriamanitra dia tiadetsika fantatra ary eto ny fiangonana dia misy sampana maro ary ny sampana tikitira dia mbola apita ny tenin'Andriamanitra amintsika.
rehetra lavana vetsangana anambara ny fontsika ary fanambarantsika fontsika dia marika fa miaraka amin'ny kristianina sy fitonana rehetra isika miaraka isika malafontsika manao hoe minon'Andriamanitra raha tsy toy mpanao lanitra sy ny tany aho ary minao sofisana raha tokana izay tontsika izay tontina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgine tsara raha nanapaka potipato avy amin'ny viny tsara vela sy maty eo ny fanahy masina ny fiainana masina ireo
petraka tsika fiangonana havana mahatoky atsika Andriamanitra ray koa manankina atsika metraka amintsika asa maro samihafa ambarantsika so zany asa zany sy ny vaovao-piangonana avy amin'ny felany. Anao fafaka fisaorana sy fafaka fanjakana isika ry hafana. Andriamanitra ray no mangataka aminao izahay ny andaisanao ny fisaorana ianao manome ny teninao fanino ny tongotra sy fanazavana ny dianay amin'ny aniranao anay eo amin'izao tontolo izao vavolombelonao. Amin'izany dia maro ny asa-kinao aminay satria mahatoky anay ianao. Misy ireo asa volavolainay sy vinavinainay ary kasainay ny zava-dehibe manokana amin'izany dia ny cœur uni. Nefa tsy ny asa lehibe fotsiny fa mandinika ihany koa izay volavolaina sy kasainay dia apetraka eo am-pelatananao. Nefa ray eo ny finoana izay entinay miasa dia angatahanay aminao ho ampitomboinao ary mangataka anao izay hampiombona anay hatrany ny fanahy masonao ampitambatra anay amin'ny fiarahanay anatanteraka ny asa. Mangataka aminao izay ny hanazavanao an'ireo olona iantefan'ny asa izay ataonay. Mangataka aminao izay ireo olona hitorinay teny ambavana amin'ny fihetsika ianao ane ray eo no hanokatra azy ireo sy handray azy ireo. Apetrakay aminao ireo namanay tsy tonga miaraka aminay eto anio izao. Apetrakay aminao koa ireo tsy azokazonay sy tsy tia aminay ifanirasera ary koa ireo mankalanay. Apetrakay aminao koa ireo mahafantatra anao nefa mitsitaka anao. Ireo tsy mahafantatra anao dia ivavahanay aminao koa. Izy ireny tompo dia angatahanay aminao ny tiavanao azy ireny hatrany. Angatahanay ianao hamangireo avanay amin'ny Madagasikara sy ivelan'ny Madagasikara. Niangavanao izay ny vilinanao manokana an'ireo Kambody, ireo mpitondra tena, ireo marary, ireo tsianasa, ireo ray aman-dreny eto amin'ny FP Matolozy izay manana fahasahirana ny fitaizanany zaza. Afaka aminao izay ho an'ireo malagasy tsy manana taratasy afaka mipetraka eto Frantsa. Ray eo ireo mpitondra anay mpizarany harena sy mpampiatra ny rariny sy ny entiny alovandrim-pahalemana dia toy saina Hendry. Noho ny zanakao mampiona-tsika dia mino izay fahinonao reraina izay nan-danitra ho ny vavakay, reraina izay nan-danitra ho amasinina any anarana tonga ny afanjakana ataony izy totonao ity an-tany ary menanany minay izany nasazanay ary mamelany kay tahaka namana izay miaraka taminay ary aza mitondra nay ho amin'ny fankapanay manafanay amin'ny ratsy fanafanjakany sy ary ny finonahitra mandrisay. Amen.
sangana ny fiangonana rehetra ila fanampy ny fiatatandroapolo andiny voalohany traditionnel fandifatikokonazy aoka isika ifampidinika ampandrosy ny fitiavana sy ny asa tsara raiso ny tsodrano tonono nangan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra miaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy hira 3:telonjato andiny voalohany. Voninahitra atao an'Andriamanitra ray izay atamin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana koa manompoan'ny Tompo.